Eo amin'ny tontolon'ny kolikoly eto amintsika indrindra moa dia namoaka tatitra mikasika ny fahitan'ny olom-pirenena ny resaka kolikoly ny Transparency International tamin'ity volana Jolay ity. Araka ny fanadihadiana nataon'ity fikambanana raisam-pirenena ity dia 410 isanjato amin'ireo olona izay nanaova ny Transparency International fanadihadiana dia nanambara fa tsy mahomby ny ady atao amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ny 8 isanjaton'ireo olona izay nanaova ny Transparency International fanadihadiana teto Madagasikara dia nanambara fa nirongatra izay tsy izy ny resaka kolikoly eto amintsika tato anatin'ny roa taona. Raha ny antotanisa izay navoaka n'ity fikambanana iraisam-pirenena ity no resahana dia mahatratra 410 isanjato amin'ireo izay nanaovana fanadihadiana dia nanambara fa tsy mahomby ny ezaka ataon'ny gouvernemanta mba hiadiana amin'ny kolikoly. 17 isanjato kosa ireo nilaza fa mahomby ny ady atao amin'ny kolikoly. Samy manana ny heviny mikasika izay ady atao amin'ny kolikoly izay avokoa moa ny rehetra. Amintsika zao tsy afaka mihitsy ilady amin'ny kolikoly satria ny any amin'ny birao lehibe mihitsy ary ny tena manao an'ilay kolikoly fa indirectement zay dia tsy hitan'ilay le vahoaka madinika ny tena cible. Saya ni polis, jangan sampai naik dari mandra kabel. Also talku itanaku tukun sina fanarama sisaklian masa sakli toerana telo rezany a tukun atao misy fanarama tena Rantatatra izay navoaka ny Transparency International hatrany dia nisehatra ny fitsarana ny polisy sy ireo asa-panjakana no tena ahitana trangana kolikoly. Ny 270 isanjato n'ireo izay nanaova ny fanadihadiana dia naiko fa efa nanome tsolitra avokoa mba anafainganana ny asa tao eny anivon'ny sapan-draram-panjakana. Olona 7 amin'ireo 10 izay nanontaniana no nanambara fa ireo antoko politika no anisan'ny tena mpanao kolikoly. Mahery ny 70 isanjato no nanambara fa afaka mitondra anjara birikiny amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny olon-tsotra, mifanohatra amin'izany kosa ny hevitry ny 30 isanjato. Manoloan'izany rehetra izany dia miantso ny fitondrana anao ezaka misimisy kokoa ny Transparency International, ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna sy ny fanafoanana ny tsy maty manota ary ny fametrahana ny demokrasia no anisan'ny tokony ampiarina mba hamongarana tsikelikely ny kolikoly eto amintsika.